Fahameraba-tsika tsiray avindray ohatra tsy ty sabata maraina fa 7 volana aogositra izy ity a. Rabanao tratry ny sabaty ary marary soanao mba hitondra hery ho anao an'izao andro sabata izao, ary mankahery anao koa izay reraka izay kivy aoka iona amin'ilay Andriamanitra ao ianao ary azo hery avy amin'ny tokoany. Andirantsika ny amofinainana io dia hivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra eo mbola vempisaoranao izahay ny amin'ny fitatananao anay nandritra ny nenemanidy, saotra ny amin'ny mpanomponao izay mihaino izao fandaharana izao, fa na dia mandalo zavatsarotra izy na dia mivily amin'ny lalanao izany indray, ianao kosa tsy mandao azy. Misaotra anao mandray azy amin'ny fahafenoana, misaotra anao ihany koa izay tsy manala ny teny fikasanao aminy fa hiaino fandaharanao, mihaino ny teninao eto izahay dia hazo ny anjara avy aminao amin'ny fahafenoany. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Fa teny ho finainantsika androany dia manao hoe atsara tarehy maneho ny toetrany. Ilay amin'ny Salamo fa 120:1 sy ny 2 manao hoe: manompo ny masoko ho any amin'ny tendrombohitra aho, avy aiza ny famonjena ahy dia avy amin'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany, amen. Efa niaina ny fafinaretana tamin'ny fibanjinana ny masoandro miletika tany Colorado aho, Madamo White. Ilay lehiben'ny mpangaly zavakanto no nampiantona teo amin'ny tabilohan'ny lanitra ho tombotsoan'ny rehetra ny iray amin'ireo hosodokany tsara indrindra, toy ny hoe ny sokasoka ny vavahadin'ny lanitra, mba ahitana ny hatsara-tarehy tao anatiny. Indray hoy ny eritseritra, nisy olona nifanimbina andalo tsy nahatsikaritra akory ny zava-misy, nefa firifiry ny vonona andohalika sy akohaka raha toa ny loko ny tanan'olombelona io. Mpitiany hatsaran'Andriamanitra, tiany ny hatsara-toetra ary asainy mikolokolo fahadiovana sy fahatsorana isika, asaina mikatsaka ny fiaingon'ny fanahy mora fo sy tony isika izay lafo vidy tokoa eo mason'Andriamanitra. Iray aman-dreny fa nabiaza manao ahoana no menao ny zanakao, mampianatra azy ireo akamamy zavatra madio sy maty ho ty ve ianao sa mitady kosa ny ametraka ny tanany eo amin'ny tanan'izao tontolo izao? Mandany fotoana sy harena ve ianao mba ahafahany mianatra an'ireo fitsipahaiza miaina ary koa miantoka ny fananany ireo fiaingona ivelany sy mamitaka amin'izao tontolo izao? Hatrany amin'ny fahazazany dia velaro eo anoloany ny boky lehibe an'ny natiora, ampianaro azy ny fomba fiasan'ny voninkazo, asehoy azy fa raha tsy tonga teto an-tany Jesosy mba ho faty dia tsy ho nisy na dia iray aza ireo zavatra tsara tarehy izay ankafizitsika amin'izao fotoana izao io. Sy tony ny sainy ahatakatra an'izao, manao hoe ny loko, enina ny endriky ny voa mitsimoka sy ny voninkazo aza dia fanehoana ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny olombelona, ka tokony ho foazina ao am-pony ny fitiavana sy ny fankasitrahana ny rainy izay any an-danitra noho izany fanomezana izany. Ento mivoaka ny trano izy rehefa maraina mba hiaonany sy ahitany vorona izay misiotsioka ny hira fiderany, ary ampianaro azy fa isika koa dia tokony aneho fisaorana amin'ilay mpanome zavatra rehetra amin'ny kalala-tanana noho ireo fitahiana azontsika avy aminy isan'andro. Ampianaro azy ihany koa fa tsy ny fitafiana no mahalehilahy na ihany koa ny fitafiana no mahatonga vehivavy, fa ny fahatsaram-po marina, izany ny sitrakan'Andriamanitra asehontsika mandrakariva eo amin'ny zavatra rehetra misy atsika, ary ihany koa hayankasitraka amin'ny fotoana rehetra isika amin'ny zavatra rehetra ananantsika. Eny mba ho tanteraka ny fiainantsika tsirairay avy izany ka ho tokantrano voataiza amin'ny alalan'ny soratra masina tokoa ny tokantrano misy atsika. Amen. Ry Tompoandriamanitra eo mbola vempisaoranao izahay ny amin'ny teninao izay ndraisinay an'io, ampianaro izahay hitondra amin'ny fianakavianay, ananatra ny zanakay, ary ihany koa amin'ny fahendrena avy aminao ahafahanay
manderaka ny sitraponao ihany koa. Aminaran'i Jesosy, amen.